mbola hijanona ao anatin'ny fanoikevo politika ihany isika ny fihetsika nasehon'ireo solombavim-bahoaka ny alohan'ny sy ny fifidianana tamin'ny andron'ny omaly dia nampiseho ny mahazava-dehibe ho azy ireo ny tombotsoany ho an'ny tenany manokana raha fanazavana Andriamatoa satrobory ny ahafantarantsika azy moa dia ny révérend Rénal John Andriamanampy. Araka izany dia nitondra fanoikevitra tokoa ny tenany mampirisika hatrany ny tokony irosotsika amin'ny fampiarana ny feikevitra tapaka tao anatin'ny fampiavana-pirenena ity mpanao politika ity. Amin'ny fisikety fa tsisy tombotsoa any amin'ny 3 FM ny hilaza mety sa tsy mety fa ny fantatray fotsiny dia hoe rehefa ivelany fampiavana-pirenena dia tsy akasitrahanay ary izany indrindra no mahatonga anay hoe nangina tatoato ka nefa dia tsy maintsy hiteny zay satria be ny zavatra tokony ambaranay tsy ho ela intsony ninina zavatra nylazaina dia blabla ka révérend tsy te zavatra blabla zany ary zany indrindra no mba ivavahako ivavahana ekibangista mba hisiny tena fitiava-tandrazana fa tsy resaka vola resaka bokotra sy namana fa mino aho fa tonga dia any amin'ny assemblée constituante ny tokony hatao zay ny vaindohana raha tokony hatrehina satria lalam-panorena io no mampiady na edivana na hitadiavana fomba hanimbana ny firaisan-kina-pirenena ka dia amiko dia hoe jaudi zao raha zao tao atsangano ny assemblée constituante andao hanao ny constitution dia hirositsika any amin'ny rafitra zay takiny toetrandro amin'ny fampihavanana antsika malagasy.